Ny zava-dehibe dia ny inoantsika fa masy mandidina Andriamanitra. Aza hisalasalana akory izany. Rehefa mivavaka isika hoe rainay izany an-danitra, dia mivavaka amin'ilay raintsika izay tiantsika, izay nitondra izao tontolo izao. Aza dino mihitsy fa ilay Andriamanitra izay mitantana izao tontolo izao dia mbola mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary tsisy zavatra tampoka aminy. Ireo rehetra tsy nampoizin'ny olona tato anatin'ny volana vitsy dia zavatra efa fantatr'Andriamanitra hatr'izay hatr'izay. Koa tsy maintsy nohon'ny kristianina rehetra fa tsy voan'ny tampoka Andriamanitra. Ary raha mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isika ka tafiditra ao amin'ny fikasana, na dia mety hisy zavatra tampoka amintsika aza satria tsy manana ny sain'Andriamanitra isika, dia fantatsika kosa fa eo ambany fiarovany indray isika ary efa fantany hatr'izay hatr'izay ny zavatra rehetra. Betsaka ny olona no tsy mahalala hoe roviana no tapitra ity valinaretina ity. Efa fantatr'Andriamanitra izany. Fantany zava-drehetra mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Koinona no tsy maintsy torintsika amin'izao fotoana izao? Masy mandidy Andriamanitra. Izy no manjaka eto amin'izao tontolo izao ary fantany izay ataony. Lazainy koa anefa ao amin'ny Isaia 5:5-7: ny lalako tsy mba lalanareo ary ny fievitro tsy mba fihevitrareo. Be dia be ireo zavatra eto an-tany izay tsy azontsika hoe maninona tsy ataon'Andriamanitra an'izao. Isika dia manaiky ny lalan'Andriamanitra satria miaiky isika fa ny lalany dia ambony no ny lalantsika. Ary nizaniza kristianina manetry teny. Miaiky izany fagamarenana izany fa ny lalan'Andriamanitra dia ambony lavitra noho ny lalantsika, tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany. Dia hiteny hoe tsy takatry ny saiko avokoa ny zavatra rehetra. Kanefa mino aho fa ampiasain'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba hitarihana ny olona ho any amin'ny Kristy. Tian'Andriamanitra hibebaka ny olona rehetra. Izay no lazain'ny Baiboly. Tiany hisy ho very. Petera 2:7-7 dia milaza mazava fa tsy tian'Andriamanitra hisy ho very fa tiany ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ary nataony ny zavatra rehetra hatongavana amin'izany. Koa na dia izay mitranga amin'izao fotoana izao aza dia nataony mba hatongavana amin'izany. Ary azo antoka fa misy olona marobe izay tsy nivavaka hatr'izay ny ainany no nanomboka nivavaka amin'izay. Ny olona marobe izay tsy mba mieritreritra fahafatesana no mieritreritra fahafatesana izao. Tsara izany satria manampy azy hisaintsaina ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tsy hoe mampatahotra Andriamanitra. Andriamanitra tsy mampatahotra olona, fa tsara ho fantatry ny olona kosa fa misy ny voka ny fahotana, ary izay hafafin'ny olona no jinjaina. Ary mila miaiky fa ny ratsy rehetra eto an-tany ao anatin'izay mitranga ankehitriny dia vokatry ny fahotan'ny olona, ny fahotany Adama izay nolovadintsika rehetra. Noho izany dia tsy mitanisa andinin-tsoratra masina fotsiny isika na miresaka momba an'Andriamanitra taloha ela be tany. Mino an'ilay Andriamanitra monina ao anatintsika isika. Kristy ilay velona ao am-pontsika. Ary mino fa ny tokony ho hitan'ny olona eo amintsika amin'izao fotoana izao dia finoana amin'ny mahery fa voaisan'Andriamanitra ny volondohantsika ary fantany izay tsintsina rehetra latsaka amin'ny tany. Noho izany dia matoky isika kanefa tsy manao atsirambina. Mitandrina isika tahaka ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Manasa tanana. Tsy hoe kely finoana isika fa tsy maka fanahy an'Andriamanitra. Tsy mitsambikina avy any ambonin'ny tempoly ka manantena ho arovan'Andriamanitra. Tahaka ny nakany devoly fanahy an' Jesosy. Tsia, isika tsy mandika ny lalan'ny fahadiovana manao hoe Andriamanitra ve tsy aro atsika. Izany no atao hoe adalàna. Tsia, isika mitandrina sady endry. Misy andininy mahavarina ao amin'ny Jaonina 7:1. Fantatry Jesosy fa nitady hahafaty azy ny Jiosy ka tsy nankany izy. Satria inona ny antony? Natahotra ve izy? Tsy nisy ninona natahorana, fa fitandremana raisin'ny olona izany ka tsy maintsy noraisin'i Jesosy koa. Indray mandeha Jesosy dia niteny ao amin'ny Mateo 10 hoe raha misy manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ny amin'ny hafa. Tsy hoe mandeha any, mandosira, fahendrena izany. Koa ny fahendrena dia tena fanomezan'Andriamanitra tahaka ny finoana, aza dino mihitsy izany, fa tsy mifanipaka ireo anankiroa ireo. Ary izany no tokony ho hitan'ny olona eo amintsika kristianina, fa sady manana finoana isika, manana fahendrena.